faradoboka rososona be zao androany a sady faradoboka amin'ilay fifaninanana farany azahoana 5 alina ariary eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy a no faradoboka fisoratana anarana farany a amin'ny fianarana anglisy maimaimpona aran-davitra miaraka amin'ny mpampianatra amerikanina sy malagasy mipetraka aty Amerika ka araraoty sady anaovana tombana moa zany no ampahafantarana antsika amin'ny misimisy kokoa hoe inona daholo moa ny antony anaovana an'ireo rehetrarehetra reo a ny antom-pisian'ny pejy zava-manahirany vehivavy sy ny mbola hotohizana indray amin'ity tao-pikatroana 9 sy 7 sy 8 dia ny hampahatanjahana ny vehivavy, hampizakantena ny vehivavy a ka ny vehivavy mizakantena no afaka mandray andraikitra ny fireneny a amin'ny alalan'ny fikarakarany ny tenany aloha. Zay vao afaka mikarakara ny ankohonany izy ary ireo ankohonana voakarakara ireo no lasa tanora mahay manorina ny hoaviny ary izay vao misy raim-pianakaviana afaka miasa ampilaminana ka ho tonga tokoa ilay fanavaozana izay andrasantsika malagasy. Fa tsy ilay zava-misy ankehitriny izay mampalahelo hoe potika ilay firenena, lasa manaonao foana ny tanora sy ny lehilahy satria resy ny fiainana dia vokatra izay a dia lasa marefo ny zaza amam-behivavy ka tsy misy fanantenana ho antsika. Ka ho fandraisana anjara amin'izay hoe hanalana an'izay tahotra sy tsy fahampian'ny fahalalana sy ny enti-manana amin'ny vehivavy izay zany a dia mba mitondra izay anjara biriky kely a ny fikambanana sy ny page Facebook ary ny page YouTube zava-manahirany vehivavy a mba hampahatoky tenantsika vehivavy aloha. Ny fianarana anglisy tsy hoe hoentinao miteny anglisy ahafahanao miresaka amin'ny olona miteny anglisy fotsiny fa misy effet psychologique lehibe amintsika vehivavy ny fahaizantsika miteny anglisy ankoatra ny hevitra samihafa izay ampiasaina moa mba hampitomboana ny fahatokisantena sy ny fahaizana mandray andraikitra dia tena hitako tamina vehivavy maro fa ny fahaizanao mameno teny anglisy dia tena mampitombo ny fahatokisantena hoe ay ve zany langue internationale be mpiteny indrindra manera-tany zany azoko ianarana dikan'izany a ny zavatra hafa rehetrarehetra dia azoko ianarana ihany koa. Niezaka ny page Facebook zava-manahirany vehivavy a sy ny YouTube vehivavy a izay hitantsika amin'ny statistika eto amin'ity ilany ity hoe tao anatin'izay tao-pikatroana lasa zay nanomboka tamin'ny aogositra tamin'ny taona lasa ka hatramin'izao volana aogositra zao dia mba efa nahita 151 500 vues ihany ny ao amin'ny Facebook a ary mba efa nahitahita any amin'ny 5 000 vues ihany any amin'ny YouTube zany hoe tsy tena natao boostena be moa zany le page hoe anaovana pub be a nefa raha ny zavatra hita zany dia 20 isanjato tsika mpanaraka ny pejy ihany no 20 isanjato n'ireo mpijery ireo 151 000 ireo ihany zany no manaraka ny pejy a sy manaraka an'ireo vidéo ireo a fa ny raika amin'ny 70 isanjato dia sendra olona mba mandalo mijery fotsiny dia noho izany dia rehefa nanao tombana ilaina moa no manao tombana mba ahafana manatsara ny tao-pikatroana manaraka indray dia amafisina zany tokony hanintanana antsika hanaraka tena hoe hanao follower mihitsy satria raha vitsy kely tsika no mahafantatra an'ireo zava-tsoa ifampizarantsika eto ireo dia tsy miparitaka amina vehivavy maro kokoa zany ilay zavatra mahasoa zaraintsika eto fa raha mba manaraka ny pejy atsika zay mba fangatahako amintsika amin'ity tao-pikatroana vaovao ty a isaorana anareo izay efa manaraka ny pejy tena ankasitrahana ianareo izay mazoto manaraka sy manao réaction a ary indrindra mizarana zany a fa entanina koa zany ianao raha zao anao vao mahita n'ity page vidéo ty dia mangataka anao zany a mba hiaraka aminay miaraka amiko miaraka amin'ny fikambanana zava-manahirany vehivavy a mba hanampy ny vehivavy ampizaka tena ny vehivavy satria raha ny vehivavy no mahaleo tena dia afaka mandray anjara amin'izao fanavaozana ny firenentsika zao ka manentana sy miangavy ampanajana zany a mba mandraisa anjara ho mpanaraka ny pejy satria isan'ny fandraisana anjara ho fampandrosoana ny firenena indrindra ny zavatra kendrena atao amin'izao pejy zao. 3 taona amin'ity taona ity moa zany izay no nanokafana ny pejy a ary efa nisy mpianatra anglisy maimaimpona andiany 3 samihafa teto amin'ny pejy a efa misy mpampianatra anankitelo atsika raha nanomboka tamin'ny izay mianaka fotsiny izay studiona fotsiny nanofinofo hoe ahoana tokoa moa raha mba ampianarana anglisy maimaimpona en ligne ny vehivavy malagasy dia nomen'Andriamanitra mpampianatra amerikanina atsika John Stern sady mpampianatra izy no pastora mampianatra maimaimpona dia teny andalana eny dia miampy foana ny fahasoavan'Andriamanitra eto amin'ny pejy a tonga koa i Fia sy i Nico a izay malagasy raisy reny fa mipetraka aty États-Unis zany hoe efa tena miteny anglisy amerikanina tsara dia nanolo-tena koa dia tsy nijanona ao amin'ilay level 1 ihany zany le fampianarana teny anglisy fa efa misy ny level 2 a miaraka amin'ny teacher Fia dia ny level 1 moa miaraka amin'ny teacher Nico a dia i John Stern miaraka eny foana amin'izy rehetrarehetra eny satria ny zavatra tena ianarana ny fototra ny leçon ianarana manomboka amin'ny level 2 dia ireo vehivavy ao amin'ny baiboly satria zaho moa amin'ny maha-teolojianina anahy zany a dia ny baiboly no fitaovana hitako a sy nampiariko a ary azo lazaina hoe mba voafehiko kely a ny fandraisana anjara ho fampandrosoana ny vehivavy amin'ny alalan'ireo tantaran'ny vehivavy ao amin'ny baiboly ireo ka na kristianina anao na tsy mino anao a dia tahaka ny tantara rehetrarehetra ihany ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly ireo a vehivavy tena nisy izy ireo a tena voasoratra ao amin'ny baiboly ny anarany sasany sy ny mombamomba azy fa ny akamaroany momba an'ireo vehivavy ireo dia tsy voasoratra amin'ny antsipiriany ao amin'ny baiboly ka izay ny tenenako hoe na tsy kristianina ranao na tsy miondana baiboly aza anao a dia tahaka ny fikarohana an'ireo vehivavy rehetrarehetra nisy a izay mijoro a izay azo akana inspiration a dia ireo vehivavy ao amin'ny baiboly ireo no entina hampaherezana sy hianarana anglisy ato amin'ny pejy ka ny level 1 zany mbola tsy satria mbola vao manomboka miditra amin'ilay anglisy dia mbola mitodika amin'ilay vehivavy tsirairay ny tenany aloha no hianarana ao amin'ny level 1 manomboka amin'ny level 2 tsika vao manomboka mianatra an'ireo vehivavy matriarka 5 matriarka ny atao hoe matriarka dia razambe vehivavy razamben'i Jesosy 5 zany mianarana ao amin'ny level 2 dia Itamara, Rahaba, Ruta, Batseba ary Maria renin'i Jesosy dia nanomboka tamin'ny level
to io zany a de sady efa manomboka hitaritsika sy ampiaritsika amin'ny fiainantsika vehivavy malagasy le izy fa tsy hoe mijanona am'le vehivavy any amin'ny baiboly fotsiny de resaka anglisy sy resaka tantaran'olona efa lasa foana fa mijery fampiarana antsika tena manao fampiarana de sady manoratra biografina vehivavy malagasy zany antsika rehefa inspiré avy amin'ireo vehivavy ireo ary sokatra indray zany a ny level 3 de manomboka hijery ny resaka gender based violence indray na ny herisetra miatra ny vehivavy nisy vehivavy niara-ny herisetra koa tao amin'ny ireo vehivavy ao amin'ny baiboly ireo a de ireto vehivavy anakivalo reto indray zany no izay niara-ny herisetra tao amin'ny baiboly no ianarantsika amin'ny level 3 a de i Eva moa de tena matiny zao tontolo zao sy ny kristianina mihitsy nareo vehivavy ny androany fahotana de nareo zany no tena mpanota indrindra ny lehilahy tena herisetra psikolojika spirituel miatra ny vehivavy zany iada sy zila izy ireo no vehivavy roa voalohany voatantara ao amin'ny baiboly fa nampirafesin'ny lehilahy voalohany antsoany hoe lameka herisetra emotionnel miatra amin'ny vehivavy ny fampirafesana ireto vehivavy anankitelo manaraka reto ny vadiny lota lay malaza be ny vadika vongatsira sy ny zanaky lota roa vavy zay nandry taminy ka niteraka taminy de tena hiara-ny herisetra indrindra koa hoe tsy minoka ny vadika vongatsira nefa mba nentin'andriamanitra nivoaka tao amin'ny fandorana ny sodoma sy gomora ny vadiny lota de mierika de ny vadika vongatsira reo zanany anankiroa indray nanao inceste niteraka tamin'ny rainy a de tena hoe hiara-ny karaza zao herisetra rehetrarehetra zao a ireo zavatra nataon'ireo vehivavy reo iagara moa ilay niterahany abrahama ny ismaela talohany niterahany tamin'ny sara vadiny de tena hoe sady tratrany abandon izy ny roasina izy tsy nahazo ny minina fa de rano kely sy mofo kely nampitondrana anazy ny riaria tany anefitra tena herisetra miatra amin'ny vehivavy malagasy maro zany hoe ailokilika tsy mahazo pension alimentaire tsy mahazo fanampiana nefa miaraka amin'ny zazakely zany a ary ny tena herisetra indrindra zay miatra amin'ny nofo moa de ny herisetra nahazo an'ilay Tamara zanaky Davida tsy ilay Tamara razamben'i Jesosy voalohany any amin'ny Genesis 7:30 fa ilay Tamara zanaka vavin'i Davida any amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 zay tena naolany anadany tao amin'ny lapa-panjakana rainy io tena herisetra marikoriko indrindra ilay fanolanana de ireo vehivavy valo miara-ny herisetra indray zany no ianarantsika ao amin'ny level 3 a tsy hoe hijery an'ireo herisetra sy ireo violence ireo fotsiny isika fa raha sitrapon'ny tompo de ho tohizantsika zany amin'ny level 4 rehefa vita ny level 3 hoe nisy koa ireo vehivavy sivy a izay matriarka tao Joda natsangan'Andriamanitra tsy hoe lavo ny herisetra sy fanenjena fotsiny ireo vehivavy valo ianarantsika reo santionany fotsiny reo a fa nanangana vehivavy mihoatra koa Andriamanitra sivy be zao a efa nianarantsika teto amin'ny pejy daholo ireo vehivavy 9:30 voasoratra anarana reo ankoatran'izay tsy voasoratra anarana de nanomboka tany amin'ny Sara, Rebeka, reo vadiny Jakoba efatra vavy izay niteraka ny foko 12 ny Israely a i Naomi ilay rafozam-baviny Rota i Olda ilay mpaminany vavy ary indrindra i Estera ilay mpanjaka vavy any ahoana zany fa ny vehivavy nanomboka tao amin'ny baiboly a de sady nisy vehivavy mpaminany fa tsy lehilahy ihany tompoko ny mpaminany nisy ny vehivavy mpitaritafoka tena miaramila mihitsiny mbola tsy nianarantsika teto moa ny momba ny Debora fa misy koa ny vehivavy tena mpaminany tahaka ny Olda tena mpaminany tahaka an'ireo mpaminany lehilahy rehetrarehetra ary misy ny vehivavy mpanjaka vavy jiosy tahaka ny Estera tahaka ny reniny Solomona nianarantsika teto amin'ny pejy daholo zany rehetrarehetra zany de ireo vehivavy rehetrarehetra reo zany no sady ianarantsika ny baiboly araka ny tantarany mihitsy satria zay no mahafaradoboka nyity fifaninanana hifarana rapitso sabotsy faha 15 ny volana aogositra ty zay sady andro niakarana moa izy io amintsika kristianina no amaranana tanteraka koa ny fifaninanana zahoana 5,000 isam-bolana eto amin'ny pejy fa manomboka amin'ny volana septambra zany a de tsy ataontsika eto amin'ny pejy fotsiny tsony amin'izay ny fianarantsika an'ireo vehivavy ireo fa iverenantsika arak'izay efa nolazaina teo zay hoe any amin'le fianarana anglisy indray zany antsika no hianatra amin'ny antsipriany a misy fanampiana afaka omenantsika zay tsy afaka miantoka ny internetiny a rehefa misoratra anarana sy mianatra tsika fa tsy ho zaraintsika eto amin'ny pejy tsony zany fa ho tohizantsika any amin'ny fiarahana mianatra sy ny fisoratana anarana rehefa vitantsika reo vehivavy ao amin'ny testamenta taloha reo de efa nianarantsika ny fandimby teto amin'ny pejy koa efa nisy vehivavy 410 koa nianarantsika tao amin'ny testamenta vaovao ka ho fehiny zay roa taona nampianarana an'ireo vehivavy 9 taona reo zay zany tsy ataontsika rano raraka ambolongisa fotsiny tsy miverina fotsiny any aminy ozy ny tenin'Andriamanitra ny teny n'Andriamanitra zay zaraina rehetrarehetra na eto amin'ny pazy na any am-piangonana raha tsy efa mamoa tahaka ny ranolorana zay milatsaka avy any an-danitra mampalonaka sy mampavokatra ny tany de io ihany no ampiakarina rehefa mafana indray de mivadika rahona miakatra any ambony indray izy de miraraka indray mandeha ka mba hijerentsika ny vokatra reo fampianarana rehetrarehetra ny zaraina teto reo zany de hatsahatra tsika aloha lay 5,000 fanomezana isam-bolana eto amin'ny pejy a ho tohizantsika ihany ny fampianarana fa ny fifaninanana no aleo ajanona satria ampy zay roa taona zay a isaorana an'ireo mpandray anjara rehetrarehetra teto amin'ny pejy a manasa anareo rehetrarehetra indrindra nareo zay navitrika nandray anjara teto amin'ny pejy reto hiaraka amin'izay antsika tena hiresaka tena ataontsika mipaka amin'ny fiainantsika lay tenin'Andriamanitra rehetrarehetra zaraina teo a na de teny aza za hoe tsy voatery ho kristianina anao no mi-inspiré maka inspiration sy courage avy amin'ny tantaran'ireo vehivavy reo a de afaka ampiarinao amin'ny fiainanao vehivavy na tsy miankina amin'ny anaran'ny fiangonana sy ny finoana aza reo a de tongava miara misoratra anarana hianatra amin'ny teny malagasy koa tsika ho an'izay tsy liana amin'ilay teny anglisy a ka izay no antony araraotintsika satria efa ifaraparana zao ny andiany fahaefatra amin'ilay fianarana anglisy en ligne misy an'ilay intermediate class a efa nanao évaluation zareo tamin'ny alalan'ny reto kizy reto tamin'ny sabotsy lasa teo a efa mamaraparana ny fianarana ry zareo a ny fianarana ho any ankizy sy ny ray aman-dreny izay antsoina hoe beginner vao manomboka mihitsiny koa ianarana ny tantaran'ireo ankizy ao amin'ny baiboly satria tsy ny vehivavy ny lehilahy moa efa malaza be daholo ny lehilahy ao amin'ny baiboly haintsika rehetrarehetra fa ny tantaran'ny vehivavy sy ny ankizy ao amin'ny baiboly de tsy de ampianarana loatra tsy misy amin'ireny percoupe ampiasain'ilay fiangonana manaraka lectionnaire reny zareo matetika de tsy de hitantsika loatra tsy retsika loatra any am-piangonana de zay no izana fianona eto amin'ny pejy a efa hifarana amin'ny faran'ity volana aogosta ty na ny intermediate class ho an'ireo vehivavy efa nianatra rehetrarehetra mba hitazomana ny anglisy efa hay sy ny beginner class izay iarahany
ray aman-dreny sy ny zanany mianatra ny tantarany Miriam dia zazavavy Mosesy ihany no nalaza fa i Miriam no isan'ny nandray anjara be tamin'ny tantaram-pamonjen'ny zanak'Israely dia nanavitra ny Mosesy niaraka tamin'ny ray aman-dreniny izy. Ny tantaran'ny Samuela moa malazalaza kely ihany fa ny tantaran'ny reniny Iana izay tena vehivavy niady tamin-bavaka vehivavy momba nefa niady varotra tamin'i Jesosy niady varotra tamin'Andriamanitra azafady satria mbola tsy teraka Jesosy tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia nahazo zanaka lahy kely dia natolony an'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fahazazany Ismaela no nateriny tany amin'ny tempolo ka i Samuela azafady ka nahareny antson'Andriamanitra tany. Tsara fantatry ny ankizy zany fa tsy hoe rehefa lehibe ianao vao afaka atsoin'Andriamanitra hanao ny asany fa Samuela dia zaza kely no efa natsoin'Andriamanitra hanao ny asany. Tahaka izany koa ty zazavavy tsy voatonona anarana tany amin'ny fireneny Asiriana ty izay nampafantatra an'ilay miaramila Asiriana antsoina hoe Namana rehefa boka izy andeha vavy ity zazavavy ity no nampafantatra azy hoe mandehana any amin'ny tanàna any Israely any ianao fa misy an'izany mpaminany Elisa zany afaka manasitrana anao amin'ny abokanao na dia fahavalon'ny Israely aza ianao. Dia nandray anjara zany reto zazavavy reto any amin'ny testamenta vaovao koa dia misy tantarany ankizy fa tsy any amin'ny testamenta taloha ihany misy an'ilay zazalahy kely nanana mofo dimy sy azandrano roa namoky ny 5,000 sy ny vehivavy amin'ny zazakely tsy voaisa izany hoe nandray anjara ny zazakely ary Roda moa dia ianarantsika manaraka eto amin'ny pejy zazavavy ankizy vavy tanora vavy voatantara any amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ireo zany no ianarana nandritra ny vakansy tao anatin'ny intermediate beginner class fa raha sitrapony tompo dia klasy fianarana vaovao indray misy an'ity antsoina hoe season of creation ty iarahany karazam-piangonana sy finoana maromaro maneran-tany ao anatin'io fiangonana kristianina maneran-tany na ny World Council of Churches, ny fiangonana luterana maneran-tany na ny Lutheran World Federation, ny karazana fiangonana ny anglikanina, ny episkopalianina, ny presbiterianina, ny fiangonana rehetrarehetra maneran-tany dia miara-mankalaza ny antsoina hoe season of creation ty isaky ny manomboka amin'ny voalohan'ny volana septambra ka hatramin'ny faha-efatra ny volana oktobra. Zany hoe misy alahady anankidimy zany anentanana ny fiangonana rehetrarehetra eran-tany satria io no antso masina ny antsoin'Andriamanitra antsika olombelona rehetrarehetra tsy ny kristianina fotsiny ihany fa ny rehefa namboarin'Andriamanitra ny zavaboary rehetrarehetra dia namboariny isika olombelona dia isika no nataony ho mpanjaka ny zavaboary. Io ihany no adidina petrak'Andriamanitra tamintsika olombelona raha mbola tsy nisy aza Eva mbola tsy tonga ny fanambadiany Adama sy Eva dia alohany hoe miteraha sy mameno ny tany dia hoe manjaka ny zavaboary. Ilay manjaka tsy hoe manjakazakaka poteo fa karakarao ny zavaboary. Dia hianatra momba an'izay koa tsika zany eto amin'ny pejy ka osokafana ny online English class momba ny éco-humaniste ho antsika izay vehivavy liana hianatra momba ny ekôlôjia sy ny resaka féminisme miaraka dia mandritra an'io season of creation io no hianarantsika miaraka koa efa nisy teto tamin'ny fankalazana valo marsa tamin'ny taona lasa tamin'ny taona 2024 fampianarana efatra amin'ny sesy ny anarana nanomboka tany amin'ny testamenta taloha any amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 momba ny Elia sy ilay vehivavy mpanampena zany hoe vehivavy efa maty vady nefa mananjanaka vavy kely ny aina hain-tany tsy nisy orana nilatsaka tamin'ny tany zany hoe ny fiovaovan'ny toetrandro tsy hoe Andriamanitra ihany no mitazona ny orana tsy latsaka tany amin'ny tahaka n'ilay tantarany amin'ny testamenta taloha fa misy koa ny participation-tsika olombelona tsy nanao an'ilay adiny napetraka tamintsika hikarakara ny tontolo iainana ka na dia lazaintsika malagasy hoe loza voajanahary aza ireny tena loza voajanahary hoe hain-tany tahaka ilay any amin'ny testamenta taloha ny rivo-doza ny tondra-drano tahaka ny tamin'ny andro Noa dia efa misy koa hita sy voaporofony siantifika hoe tsy ireo le voajanahary fotsiny ihany no mahatonga an'ireo loza ireo satria raha mijery antsika any Madagasikara taloha zany hoe cyclone ka misy zany foana tantaran'ireo génération talohanay tany Majunga tena natanjaka be mihitsy dia efa taty efa 13 taona angamba zany no nisy indray le i cyclone natanjaka indrindra tao Majunga satria zany lehibe sy teraka tany Majunga zany hoe nisy elanelany be vao misy cyclone matanjaka be taloha tamin'ny androny nipetrahanay tany Majunga fa amin'izao fotoana zao tamin'ny taona lasa fotsiny 2025 cyclone enina be zao matanjaka indrindra mandravarava ny Madagasikara ray manontolo ary tsy lany hery izy manomboka miditra any andrefana mivoaka any atsinanana sasany miakatra avy any amin'ny varatra atsinanana mivoaka any atsimo andrefana tena hoe mandravarava ny Madagasikara manontolo eo ihany le loza voajanahary zany fa be dia be koa ny zavatra ataontsika olombelona indrindra ireo aty amin'ny firenena mandroso izay manapotika ny tontolo iainana ka rehefa potika ny tontolo iainana tsy hoe ireo avion anarivo no maro be miaka midina manimba ny couche d'ozone aty Europa sy Amerika ihany no dia rehefa simba ny tontolo iainana dia ny aty ihany no simba ny couche d'ozone manimba mampatanjaka an'ireny cyclone ireny fa ny firenен-dehibe mandany sy tena manimba be dia lasa isika any Madagasikara izay efa mba miezaka raha antsika sarotra anie zany hoe miala amin'ny charbon sy kitay izany hinananao sakafo andrahoana sakafo hohaninao isan'andro nefa ny vidin'ny gaz tsy takatra fa vao meka mialafo ny herinaratra moa dia tsy resana tsy anatin'ny option-tsika malagasy mihitsy ny andeha handro amin'ny fatana courant satria na ny jiro manazava fotsiny ara efa tsy misy dia be dia be ireo projet momba ny tontolo iainana zany hoe ny fanaiky zao tontolo zao fa izay manimba be dia mandoa onitra be dia ireo vola be voangona anaovana projet momba ny tontolo iainana any Madagasikara ireo indrisy na ny fiangonana na ny fikambanana na ny ONG na ny olon-tsotra na ny izay rehetra mampiasa an'ireny projet ireny dia mitovy amin'ny zava-misy any Madagasikara ihany samy mikepoka ny hazo alailana sary fotsiny mandeha manatsatoka hazo tsy karakaraina le hazo tsy maniry le hazo tsy azahoana tontolo iainana mihatsara lay vola lany nefa mandoa vola be le mpanimba be mba hahafahana manarina n'izay tena victime tahaka antsika any Madagasikara ny antony dia satria tsy fantatra antsika hoe ahoana moa zany hoe mikarakara ny tontolo iainana amin'ny mahadidina petrak'Andriamanitra azy amintsika zany satria tsy fantatsika fa misy zavatra ataontsika amin'ny andavanandro mahazatra antsika azontsika hatsaraina
ahafahantsika manatsara n'izany tontolo iainana simba ankehitriny zany. Ka izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay nizaraina teto amin'ny pejy ao amin'ny Matthieu toko fahasivy sy Jaona toko faharoa ary ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo izay tsy miresaka fiainam-panahy fotsiny ihany fa rehefa nanasitrana an'ilay vehivavy nandeha rà mpanota Jesosy. Ary rehefa nanovany rano divay tao amin'ilay fampakaram-bady tao-kana ary indrindrandrindra rehefa naniraka ny vehivavy nitory ny filazantsara dia araka ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina amby folo hoe ny nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao fa tsy ny olombelona fotsiny ihany dia nomeny ny zanan'ilay tokana hamonjy ny olombelona sy hamonjy ny tontolo iainana. Tsy hoe ho rava ny tany ny apokalipsy dia miteny hoe ny masoandro hiraraka tony rasy ireo faminaniana apokaliptika be dia be hoe ho rava ty izao tontolo izao ty dia tsy handray andraikitra isika olombelona satria ho rava ihany ty fa efa potika manimba ny taranaka mandrapahatonga ny faharavana izao tontolo izao ka mahatonga ireo haitany sy rivodoza sy ireo tondradrano manimba ny toe-karena sy ny fiainantsika malagasy ireo ny fahasimbana misy alohan'ny fahataperan'izao tontolo izao dia mila mandray andraikitra bebe kokoa isika hianatra momba an'izany antsika mandritra ny season of creation manomboka amin'ny asabotsy fahadimy ny volana septambra ka hatramin'ny asabotsy fahatelo ny volana oktobra zany atsika dia hianatra amin'ny sisin'ireo tenin'Andriamanitra efatra ireo amin'ny teny malagasy amin'ny teny anglisy. Zay ilay anasananao hisoratra anarana faradoboka manomboka amin'ny asabotsy 10 septambra ka hatramin'ny asabotsy 10 oktobra atsika dia hianatra sy hamerina izay nianarantsika. Dia ny tapany faharoa amin'izay manao pause kely atsika hijery amin'izay hoe rehefa mahalala amin'izay ary atsika inona no tokony ataontsika. Nisy interview teto roa amin'ny sesy tamin'ny taona 2024 sy 2025 tamin'ny fankalazana valo marsa io momba an'io projet base tuliara io sy ny maharena be an'io fasy mainty miteraka resa be io. Efa nalefa teto ny interview roa voalohany fa tsy sako navoaka tamin'izay fotoana zay ny interview fahatelo satria sady mbola sady nanomana ny interview fahaefatra no hitako hoe mety nampisy risika n'ilay namantsika mpiasa ny base tuliara izay nanaovana fanadihadiana sy nanazava amin'ny antsipirian'ny maharena be an'io fasy mainty trandrana io ka nefa tamin'izay fotoana zay fa nanombotombo ka tamin'ny volana marsa io mbola talohan'ny septambra efa namofopofona ny fampiasan'ny politisianina n'io resaka base tuliara io nefa tena nanambara zavatra mifandray amin'ny lafiny politika be ilay interview fahatelo hozaraiko amintsika rapitso eto amin'ny pejy zay interview efa vita tamin'ny taona lasa zay ireo interview ireo zany no ianarantsika amin'izay hoe inona moa le tena maharena be an'io fasy mainty io inona no tokony andraikitra antsika olombelona malagasy amin'io arena be nomen'Andriamanitra antsika io ahoana ny fomba ampiasantsika anazy tsy hanimba ny tontolo iainana sady azahoana voka satria raha jerentsika ny interview roa voalohany efa nizaraina teto amin'ny pejy miampy amin'ny interview fahatelo zay hozaraina amintsika rapitso ny nampandroso ny firenena mandroso rehetrarehetra eran-tany tompoko dia ny fitrandrany arena voajanahary ao aminy ary noho ireo fitrandrana amin'ny papana be dia be ohatran'izay eto California zao ny maha Golden Gate Bridge an'io tetezana Golden Gate Bridge zay malaza indrindra ty California io dia tena nisy golden nisy volamena be teto dia nitrandrano fa tsy hoe nitrandrano olo tokana nahazo tombotsoa manokana tany fa nitrandrano fanjakana ho fampandrosoana an'ilay fanjakana teto California ny etat teto California ny volamena tao aminy mbola misy kelikely mbola misy mitsandraka amin'izao fa tena notrandrano ho an'ny firenena ka zay no mahatonga ny California isan'ny firenena isan'ny etat lafiainana indrindra isan'ireo lafiainana indrindra ty États-Unis satria nanana arena izy notrandrany ary nampiasainy vahoaka le arena fa tsy nitrandrano olombitsy fotsiny nazahoany olombitsy tombotsoa dia tahak'izay io fasy maintsika trandrana any Tamatavy sy any Fort Dauphin sy nampisy resa betany tuliara io tokony harena be ho antsika malagasy rehetrarehetra io fa tsy fantatsika le izy dia lasa zay mahafantatra no maka tombony dia tsy miverina amintsika tompony le izy marina fa voaresaka ao anatin'ny interview misy voka-dratsiny le izy ary izay no mahatonga ny 5 taona lasa nandinihana ny hoe ahoana sady tsy hahafatin'ny reniny tsy hahafatin'ny zanany amin'ny tery omby andro ririnina raha hitrandraka ny fasy mainty fa ny mpiorakoraka sy ny mpampiasa anazy ho lasa fitaovana politika tamin'izany fotoana zany moa tsy nijery an'ireo cahier de charge misy 200 page isanisan'ny be dia be nitantaraina tamin'ny interview ireo fa nandrisika ny vahoaka fotsiny izay efa tao anatin'ny fahatezerana sy fahantrana lalina ka rava iny tetikasa iny ankehitriny nefa mba fantatsika malagasy ve hoe ahoana ny sarobidin'io fasy mainty io ho resantsika ato anatin'ity fianarana ity zany raha tsy mahalinanao ilay teny anglisy dia asitsika groupy amin'ny teny malagasy raha mahalinanao ilay teny anglisy dia asitsika groupy amin'ny teny anglisy misoratanarana amin'ity farany herinandro ity manomboka androany zoma fa 7 aogositra ka hatramin'ny latsinainy fa 7 aogositra mandefa safatra miafina ao amin'ny MP hoe hisoratra anarana amin'ilay fianarana momba ny tontolo iainana dia alamitsika ny fianarana isaky ny asabotsy hariva amin'ny 7 alina any Madagasikara. Tsy hoe ajanontsika ilay fifaninanana eto amin'ny pejy dia hosokafantsika ilay fianarana momba ny tontolo iainana dia ajanona ireo fianarana anglisy maimaim-pona mahazatra efa nisy fa hotoizatsika hisokatra ihany koa ny fisoratana anarana faraparany ho antsika izay hianatra ny anglisy level 1 moa dia ilay speaking no tena ataontsika. Raha anao zany te hianatra anglisy ilay hanoratra sy hanao conjugaison sy hanao vocabulaire sy mémorisation be reny dia tsy tandrifo anao ilay fianarana anglisy online eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy fa ilay tena miteny satria ny fianarana anglisy any Madagasikara dia tsy vitan'ny anglisy britanika ny anarana any fa English writing no tena atao nianatra tany Madagasikara navita fianarana ingénieur en informatique tany nahita nanomboka tany amin'ny EPP ka hatrany amin'ny université fa ny anglisy any Madagasikara tamin'ny sekoly nianarako tsy sekoly mpanjakana ara fa tena sekoly katolika isan'ny manana ny maha izy azy dia tena anglisy manoratra fotsiny ihany fa ny eto amin'ny pejy dia tena avy dia miteny avy hatrany ianao amin'ny level 1 avy dia miaraka amin'ny mpampianatra amerikanina anao mamolaka ny lelanao dia raha mahaliana anao ny resaka vocabulaire sy ny conjugaison dia anjaranao manokana no mijery an'izay ao anatin'ny reto lesona 9 reto fa ny tena ataontsika satria nanomboka tamin'ny andiany teo aloha teo dia tsy ilay anglisy fotsiny ihany no tena jerenao anatin'ilay fianarana fa izay ilay mampisy mpampianatra malagasy efa miaraka amintsika manomana antsika amin'ilay lohahevitra izay ianarana ianarantsika ao ny atao hoe resaka feeling sy émotion ny resaka values caractère ny resaka compétence sy ny penina ny
vehivavy indrindrandrindra dia zay vao hidirana amin'ny tapany faharoa ny resaka past and future tsy hoe conjugaison au passé sy au futur fotsiny fa ny lasanao sy ny hoavinao vehivavy saintsainanao sy resantsika amin'ny teny anglisy ny violence and boundaries trauma and healing ary miditra tsikelikely antsika amin'ny resaka advocacy sy féminisme raha izay no mahaliana anao sady miteny anglisy ianao no te hafantatra ny momba anao ny émotionnao sy ny zavatra niainanao dia ny level 1 speaking english zany no tandrifiko kokoa anao ho anareo zay efa navita level 1 na efa ambony niveau kokoa ka tsy resaka amolaka lela fotsiny no mahaliana anao fa sady efa te hanoratra sy hiteny anao dia afaka avy de misoratra anarana amin'ny level 2 avy hatrany ka ireo vehivavy dimy matriarka ny jesosy ireo no ianaranao amin'ny level 2 dia araka ny efa nazavaiko teo tsy mijanona amin'le hoe mianatra fotsiny antsika dia manao discussion sy manoratra momba an'izy ireo amin'ny American English fa mianatra koa tsika momba an'ireo vehivavy malagasy nianatra teolojia voalohany tao amin'ny séminaire théologique luthérane efa vita an'ireo level 2 tamin'ny taona lasa ny fianarana momba ny docteur Razvelo Mariety sy théologiana Razafindraketaka Ester fa mbola misy vehivavy anankiroa amin'izy efatra reo efa natsony Jesosy nody any aminy moa izy roa dia i théologiana Ralvao Helena sy théologiana Rasoana Andrasana Noeline Lucie zay vao nody mandry tamin'ny volana jona teo dia io ndray zany no hosoratany level 2 amin'ity taona amin'ity fidirana manaraka ty raha izay no mahaliana anao kokoa efa mahafey kokoa zany ianao miteny satria avy de manao discussion sy tena manoratra atsika ao dia misoratana anarana amin'ny level 2 ary ity ny vaovao ho antsika zay efa navita level 1 sy level 2 ny level 3 zany dia tsy afaka avy de misaoty tsika fa raha misy ny tena avy de lina amin'ny level 3 dia ilay resaka gender based violence dia hiditra amin'ny advanced vocabularies tsika zany hoe tena miakatra araka an'izay level zay tsy le vocabulaire fampiasany anglisy tsotsotra amin'ny discussion ohatrany tamin'ny level 2 fotsiny ray zany ianaratsika amin'ny level 3 fa tena advanced vocabularies no hoentintsika manoratra ary miampy fanaovana recherche mihitsiny zany le izy ka ireo vehivavy valo miarany violence ao amin'ny baiboly ireo zany no ianaratsika amin'ny level 3 dia i Tamara araka le lazaiko teo ilay zanaky Davida vavina olany anatany Iada sy Zila vady aman-janaky Lota ary Iagara dia rehefa avy mianatra an'ireo vehivavy niarany herisetra ireo tsika dia izay antsika vao afaka mijery amin'izay satria tena naharikoriko sy tena herisetra ny nahafatisany théologiana Ralvao Helena iray amin'ireo théologiana efatra nianaratsika tao amin'ny level 2 ihany koa fa anaovantsika recherche ny tantarany nisy enina vavy moa zahay roa vavy tany Madagasikara roa vavy any Norvége roa vavy zay aty Amerika nanomboka nyty tetikasa ty nahavita soamatsara n'ireny interview sy fampahafantarana momba an'izy efatra vavy teto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy ireny tamin'ny taona 2024 saingy tena mbola tsy tratranay zany ny nanao fikarohana momba ny théologiana Ralvao Helena satria efa nodimandry moa izy isorana ny ezaka efa vita tapatapany ny fandray tam-pianakaviany mba ahafahana manangona ny tantarany fa isika level 3 sady hikaroka zany atsika ny tantara satria be dia be tsy ny vehivavy ao amin'ny baiboly ihany tsy voasoratra sy tsy tantaraina ny momba azy fa ny vehivavy malagasy koa tahaka ny théologiana Ralvao Helena zany Ralvao Helena maty nisy nanolana tao Ambohibao tamin'ny febroary 24 zany tadidiko tsara mihitsy satria eny an-dalana andeha andevina ny dadanay any Avangaindrano zahay no nareny fahoriana nahazo any neny mama Ralvao Helena ka ny fiangonana loterana eran-tany ny fiangonana loterana eran-tany no nietsika nahatsapa hoe tena fa tsy rariny intsony zany herisetra miatra amin'ny vehivavy théologiana malagasy zany nanokatra izy programa vatsim-pianarana ianarana momba ny théologia féministe izay afaka atreny rehetrarehetra tsy ho an'ny malagasy any fa ho an'ny rehetrarehetra nefa indrisy moa mampalahelo fa isika malagasy tompony Ralvao Helena no vitsy indrindra mandray anjara sy ampahafantarana ny fisian'io vatsim-pianarana ahafahana mianatra momba ny vehivavy io satria tsy amporisin'ny fiangonantsika le izy indrindra tsika fiangonana loterana malagasy zay tompony dia lasa ny olona hafa no mahazo tombony amin'le izy ka izany Ralvao Helena zany efa internationalement reconnu nananganana vatsim-pianarana amin'ny anarany mihitsy nefa isika malagasy aza tsy mahafantatra ny tena momba azy marina ndao ho toizantsika ny tetikasa nataona enina vavy ireo sady ato anatin'ity fianarana momba ny gender based violence ity tsika no iaraka hikaroka sy iaraka hanoratra iaraka hanangona ny tantarany Ralvao Helena ary raha sitrapony tompo moa dia iaraka atao promotion alay andiany fahadimy zany ireto level 1 2 3 izay hiditra manaraka ireto araka ny efa lazaina teto amin'ny pejy efa nanomboka tany amin'ny volana avrily ny fisoratana anarana dia efa nisy ihany atsika vitsivitsy efa nisoratra anarana fa asiana etape ilay fisoratana anarana satria ny zavatra mampalahelo ireo andiany telo ireo misy zato maherana misoratra anarana milaza faliana dia zara fa 20 mba mahavita hatramin'ny farany tsy fanomezantsiny tamin'ny andiany voalohany moa dia nieritreretina hoe mety le lafo loatra angamba le connexion dia zay no mahatonga an'le olona tsy mahavita hatramin'ny farany ny andiany faharoa tena nantohana ny internet ny mpianatra tsirairay fa mbola betsaka ihany miraraka tsy nahavita hatramin'ny farany amin'izao andiany fahatelo moa zany efa nivoaka teo iny tsy misy famatsiana fa ny zavatra tsikaatra dia hoe zay tena efa lina sy motive ihany no mahavita na misy famatsiana na tsy misy famatsiana na tamin'ireo andiany fahatelo na tamin'ny intermediate sy beginner class dia amin'ity andiany fahadimy ity zany izay isiany level 1 2 3 miaraka amin'ilay éco-humaniste théologie izay faradoboka araka nylazaiko teo ny fisoratana anarana dia any amin'ny fianarana io zany no anizantsika an'ilay 10,000 ariary isam-bolana ho an'ny mpianatra asiantsika tena any anaty fianarana indray zany ilay fifananana ka izy mpianatra iray azo 10,000 ariary isam-bolana ao amin'ny fiarahana mianatra ho lazaina amintsika any anatin'ny fianarana any ny fepetra zahoanan'ilay 10,000 ariary isam-bolana ao anatin'ny telo volana fianarana io zany ianao dia afaka mahazo 10,000 sy ray hetsy raha ohatra ka tena ianao foana no mahazo an'ilay 10,000 ariary isam-bolana ao amin'ilay fianarana dia misoratanarana na amin'ny teny gasy na amin'ny teny anglisy fa andray zany no anizantsika an'ilay fifaninanana momba ny fianarana tokony efa nifarana ilay fifaninanana ilay fisoratana anarana azafady zay no mahafaradoboka ny fisoratana anarana amin'ity farany herinandro ity sady faradoboka ndraisanao anjara farany amin'ilay fifaninanana farany atao eto amin'ny page Facebook azahoana an'ilay 10,000 ariary momba ny vehivavy zay nianaratsika farany tamin'ity volana ity dia Claudia vadiny Potiplato efa misy mandray anjara anankiroa mavitrika be ao ifanjany Irina sy ny antsa mitimy antema soa efa nahita valiny zato mahery zareo fa mbola tsy tara anao raha zao vao mahita zao vao andray anjara
Asabotsy andro niakarana 5 Aogositra 2020 ny farany fandraisana anjara momba ny Claudia fa any anaty fianarana amin'izay tsika amin'ireo level 1, level 2, level 3 sy ao anatin'ny intermediate sy beginner class ireo ary indrindra ilay fianarana momba ny tontolo iainana mandritra ny season of creation manomboka amin'ny 5 septambra ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra miaraka amin'ilay interview sy fampiarana any Madagasikara ireo zany no hanomezantsika ny fifaninanana ka izay tianatra mianatra misoratra anarana amin'izay zany manomboka hatreto no mahazo an'ilay 5 alina ariary isam-bolana fa tsy ataontsika eto amin'ny pejy intsony ka misorata anarana tongava mianatra raha ohatra ka resaka internet ny olanao sorato ny anaranao dia mifampiresaka antsika hiaraka hitady vahaolana satria ny vehivavy manana ny maha izy azy ny vehivavy matanjaka sy mahaleo tena araka ny tanjon'ny pejy zava-manahirany vehivavy no afaka mandray anjara amin'ny fanavaozana ny ankohonana sy ny fireneny fa raha vehivavy tsy ampy fahalalana raha vehivavy marefo sy hiara-ny herisetra dia mandray anjara amin'ny fahampiteny firenena fa tsy ny mpanao politika fotsiny ihany ka averiko farany ara faradoboka ty farany herinandro ty andraisanao anjara amin'ilay fifaninanana zahoana 5 alina ariary eto amin'ny pejy sy isoratanao anarana andraisanao 5 alina ariary isam-bolana raha miara-mianatra ao amin'ilay fianarana anglisy sy fianarana amin'ny teny malagasy momba an'ireo vehivavy 9 efa nianarantsika tao amin'ny pejy amin'ny ireo fianarana misy andiana samihafa ireo dia aza mihafahafa manontany manasanao hisoratra anarana miala tsiny mialoha satria tena asa be le sady manomana an'ilay fianarana miatrika ny mpianatra no mbola miditra amin'ny fisoratana anarana tara indray satria matetika dia tara foana antsika vao misoratra anarana amin'ireo fianarana atolotra maimaimpona en ligne ireo dia ialako tsiny mialoha zany fa zay tara ny alatsinainy 17 Aogositra 2020 amin'ny ora Madagasikara dia miandry ny fianarana andiany manaraka indray fa tena ho stricta zany ny famaranana ny fisoratana anarana ka ity farany herinandro ity ihany apitao amin'ny namanao apitao amin'izay olona fantatrao apitao amin'izay fantatrao fa mazoto sy liana tsy hianatra momba ny tenany ihany fa hapiatrana izay fandraisana anjarany amin'izao fanavaozana ny repoblika ny fanavaozana antsika zao no atsoina hiara-hianatra satria tsy ny lehilahy sy ny tanora ihany no atsoin'Andriamanitra handray anjara amin'ny firenena fa ny vehivavy tahaka ny Estera sy ry isika vehivavy malagasy koa dia atsoin'Andriamanitra handray anjara amin'ny firenena ka rehefa mahalala atsika dia motive atsika mahazo hery atsika dia afaka mampandroso ny firenena dia an'Andriamanitra irery ihany mivoninahitra izay vahazy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay mirary farany herinandro finaritra ho atsika aza dino rapitso zaraina amintsika eto ilay interview farany momba ny tena maharena sarobidy an'ilay fasy mainty sy ny tokony hitrandrahana an'izany amin'ny pahendrena akoatran'izay lafiny juridika sy politika international fa tsy ao Madagasikara fotsiny aminy izay tokony hampandrosoana ny Madagasikara sy ny vahoaka eo aminy nefa hitandrovana ihany koa ny tontolo iainana.